des temps là ouais quand il lava le tiawa Zao des temps là ouais quand il lava le tiawa resaka famatsina rano madio ihany Andriamatoa filoha teo lokaloka nataonao taminao candidat ihany koa no mahakasika an'ity délestage ny Jirama ty te am'tany ahy eto hoe manao ahoana ny mahakasika an'izay délestage zay ny famatsina rano a izay rahantsika mahita mbola misy olana ny rano maloto izay mbola miteraka resabe a te am'tany ihany koa mahakasika an'ity orinasa Jirama ty mbola mitohy famatsina ny Jirama amin'ny famatsim-bola ohatry ny hita hoe miasepotra trano ty orinasa fanjakana ty a ny vahoaka malagasy aloha dia tsy afa-po mihitsy amin'ny tolotra izay omen'ny Jirama aiza ho aiza mahakasika an'izay Andriamatoa filoha za dia tsy afianika anao fa na izaho koa ary mbola tsy afa-po aloha tsorona ny zavatra nke rehefa misy nandova isika zany akory tsy fialana ndraikitra raha milaza hoe mandova isika fa raha io no jerena tena nandova zavatra nahirana isika raha miresaka antsika zao a amin'ny famatsiana herinaratra dia mbola azo eritreretina ve hoe efa 9 taona aoriana amin'ny fahaleovan-tena-pirenena ny 70 isan-jaton'ny herinaratra izay vokarintsika dia mbola avy amin'ny alalan'ny milina nefa manana masoandrotsika manana rivotritsika indrindraindrindra manana reniranotsika zay azo isariana rano sady herinaratra sady mora no azo avozina no azo lazaina hoe mielipatrana manerina Madagasikara azo atao zany zavatra zany ny farana izay nataon'ny fanjakana dia tamin'ny 27 zany hoe efa 30 taona mahery fa naninona dia tsy maintsy mezaka isika nanao fanamby ahako hoe ho vitako eo ary tsy maintsy ataontsika io zavatra io rehefa tena nijerena le izy dia misy zavatra ohatran'izao manahirana ainy resaka milina itya no tena olana za nahita vahaolana nahita mpamatsy vola tamin'izao vao tonga teo hoe dosoloana daholo reo milina ireo ary dia andeha eo fa rehefa nijerena le izy a inona ny zavatra nisy tao amin'ny orinasa Jirama raha raisitsika fotsiny zao a reo le groupe lehibe ao Amandro Seza le antsoina hoe groupe Vartsila reny groupe lehibe reny inge ka tokony mandeha 30 taona 70 taona rehefa voakarakara ny atsika tompoko 5 taona dia potika le izy dia hoy za hoe raha andeha hamatsy anova isika hividy milina vaovao ndray izy milaza anao fa 5 taona le izy mety 2 taona mety 3 taona misy manapotika mihitsy n'le izy misy manimba mihitsy n'le izy mila mamboly toetsaina mikolokolo isika mety fananina le izy hoy a satria mety any mahitany sasany tompontsoa ao anatin'le izy ka eo indrindra zany tsika manao hoe zay natonga hoe ho ataotsika zay tadiavana vahaolana amin'le izy fa mila mametraka fotodrafitrasa aingana isika fotodrafitrasa tsy maintsy apetraka sika miditra aingana diaingana amin'ny angovo azo avozina ametraka fotodrafitrasa maharitra ozy ianao Andriamatoa filoha resaka fotodrafitrasa zay manahoana ny resaka fikolokoloana ny toetsainy malagasy amin'le hoe fanajana ny fananana iombonana satria resaka zay mantsy ianao teo io a dia tena ezaka goavana be rehefa tena jinihana ngety resaka fampandrosoany ty na ara-toekarena na ara-tsosialy indrindrindrindra ny tontolo ara-politika dia mamerina atsika amin'ny resaka hoe manahoana ny toetsaitsika andro foana le izy raha ilaza hoe ovay ny toetsaina ka raha miteny ny filoha dia miova le izy a efa vitatsika aingana fampandrosoana fa izao a nisy tarazo tao lasa tafiditra amina sehatra hafa raha voavolo tao anatin'le toetsaina ohatrany hoe ny resaka kolikoly ny alatra ny herisetra sy ny sisa tsy voa hoe androany zany zavatra zany fa lasa tafiditra tao anatin'le toetsaina sy mikolontsaina le izy reny a mila amboarina mila vozona zay ny natonga manao hoe miady isika amin'ny resaka sosialim-bahoaka amin'ny fampandrosoana ara-toekarena fa ny tena fototra ny tena tokony hojerena dia ny fanabeazana satria any no anamboarantsika any no anamboarantsika taranaka
anambarantsika tanora rehefa aveo zay tia tanindrazana, zay mahalala ny kolotsainy, manajan'izany ary ikarakarany zay lazaintsika hoe reo fitaovantsika rehetrarehetra reo ange mila olona manana toe-tsaina vaovao hovolena anata mila fotoana zany, mila fotoana zany zavatra zany kanefa tsiketraka am'izany tsikivy am'izany isika fa itsika hoe mbola vao manomboka tsika zany zao a manohy tsika satria misy kosa aloha mivokatra zay mahafapoa dia toizana ireny zavatra ireny ny tsy nety a isotomatsika lesina ozy a ahitsy reny a mba anatsarana no avy fototra fitrasa mifandraika amin'ny sosialim-bahoaka ihany ny lalana Andriamatofiloha tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara indrindra moa tsika anatina fotoam-pahavaratra amin'izao fotoana izao ary ankoatra ny lalana eo ihany koa ny fako miresaka lalana moa zany ateo hoe misy amin'ireo lalana izay amboariny androany dia simba raha hampitso rehefa misy ny tsy fetezana eto amin'ny firenena dia ianareo fanjakana ny voatondromolotra voalohany indrindra ary enao indrindra misy mihitsy isaka ho tohizako hoe raha vao misy tsy fetezana sy fahombiazana eto firenentsika tonga dia enao no voatondromolotra hoe tsy arakaraky ny eritreretana tsy mahavita azy inona ny azonao ambara mikasika an'izay zao aloha lazaiko atsika sy lazaiko avoaka malagasy a filoham-pirenena tsy miala andraikitra raha isiny andraikitra eo amin'izay andraikitra tandrify azy fa ny zava-dehibe dia ny hoe ny fampandrosoana ny firenena dia miakina amin'ny rehetrarehetra manana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena daholo a na lehibe izy a na ankizy izy a na lehilahy izy a na vehivavy izy a indrindrindrindra ny tompona andraikitra ary eo angamba ny tena zava-dehibe hoe indrindrindra ny tompona andraikitra ary tamikabarika tamin'ny voalohany taona ange dia ny teny andrany hoe ianareo mpiasa-mpanjakana ianareo ao amin'ny gouvernemanta ianareo any amin'ny tafika sy ny polisy ianareo olom-boafidy manana andraikitra ianareo oka tsy fanilika andraikitra zay ny tena zava-dehibe matoa misy reny zavatra reny a misy mifaniliany andraikitra tokony atsapany olona fa na olom-boafidy izy na olom-boatendry izy a dia mpanompo ny vahoaka izy za ohatra ny tsy teanao tsony hoe mpiasa-mpanjakana fa ozy hoe mpiasam-bahoaka ary tompony andraikitra le teny hoe andraikitra ny tena zava-dehibe satria le andraikitra mitarika amin'le tamberina andraikitra tsy maintsy tsapanao fa reo vahoaka reo a dia mijery anao mitsaranao amin'izay zavatra ataonao rehetrarehetra ary ianao zany tsy maintsy manao tatitra any amin'ny vahoaka hoe inona ny ataoko zany a dia mitarika atsika amin'le hoe tokony ho tsara tatana ny fitantanana eo amin'izay tandrify azy tokony angarahary ny fitantanana ary tokony ho ajaina zay tamberina andraikizay fa tsy hoe vita ny 5 taona vao any a vao ho tsaraina isam-bolana isan'andro dia manana andraikitra ianao a ary tokony atsiaro ny olom-pirenena fa manana andraikitra eo anatrehany vahoaka izy ary raha fitiana angely izy dia ohatra ny verina foana amin'le teneniko hoe le fitiava-tanindrazana mila olona tia tanindrazana le firenena mba tena ampandroso azy ka raha samy mandray ny andraikitra ny olona rehetrarehetra tsy isy ange io vako io ny tompony andraikitra eo amin'izay misy azy na eo amin'ny commune na amin'ny ambaratonga amboniny zany tokony anay andraikitra ary tokony ampianarina ny vahoaka mijery a eo amin'ny fokotany dia jerentsika le fitaorana fako feno fako ivelany indraindray ara tsy ao anatin'le fanaripako akory le izy dia ozy aho hoe dia le olona eo amin'ny fokotany ve dia tsy afaka mandray andraikitra hoe andao mba diovontsika le eto ty fa dia zany ve dia tsy maintsy miakatra ny filoham-pirenena hoe ianao ny tompony andraikitra amin'io vondrainao rajonary mampianina ka le izy zany a ozy aho hoe zay toetsaina mandray andraikitra matsiaro fampiasam-bahoaka mpanompo ny vahoaka ary tokony hiasa ho an'ny tombontso amin'ny firenena everiko fa zay ny tena zavatra misy fantanina tonga atao tsaiko tampoka hoe inona marina moa zany ny tena asa mitondra fanjakany le manapaka ruban mitokana fotodrafitrasa dia le mitety faritra maromaro mizara zavatra dia le bekabary sy ny maro samihafa zay ve natao hoe mpitondra fanjakana mba tianay ho fantatra marina ny tena andraikitrareo sy asanareo a Andriamatofiloha amin'izay hoe fanjakana ohatra verina le teneniko teo ihany le izy ozy aho hoe eny e tafiditra ao anatin'izay azo ny atao nge zany e rehefa nomboka asa azo ataony hoe ndao ara antsika eto a anamarika hoe manomboka asa
rehefa vita ny asa azo atao tsara manamarika hoe io fa vita le asa, atolotra ny vahoaka le asa, azo atao tsara zay. Tsy mampaniny zany zavatra izany fa ny tena zavatra lehibea dia le niteneniko teo, le hoe raha tompona ndraikitra le olona dia tokony halala fa iny asa ataony iny a dia tokony ataony aingana ohatra, dia tokony ataony tsara iny asa iny a, satria asa ho an'ny vahoaka iny ary le tompontsoa amin'ny vahoaka ny tokony jerena amin'iny. Miteny zao ianao hoe le lalana ohatra ny vetivety dia simba, dia za te antany koa hoe le tompona ndraikitra ve tena nanao an'le izy araka ny tokony ho izy, sa tsy nanao an'le izy araka ny tokony ho izy? Fa tsy ny filoham-pirenena foana no avy, misy fotoana dia tsy afeniko anareo fa rehefa tonga dia manao hoe amboary tsy ekeko naovanareo an'io, ka miandro filoham-pirenena foana ve vao anao an'izany zavatra zany. Ny olona tsiraray avy indrindra ny mpiasa-panjakana dia tokony hatsara hoe tompona ndraikitra izy. Zao dia taola hoe katry lava le tiawa, zao dia taola hoe katry lava le tiawa.